faly faly miarahaba antsika mianakavy am'izao arivariva ny alahady zao dia miarahaba vita soa ny alahady vita soa ny ty weekend ty zany isika iarahantsika malala ny zavatra ny évolution situation tato anatin'ny 24 heures farany teo zay dia petsaka ny zavanseho ny zavatra nisy zany a tamin'ny maraina be moa zany dia nisy a ny famoahana vola nataony DG ny trésor omena ny 10,000 vola efatra gony ka ny afatry voalohany a amin'ny DG ny trésor de zao aza midikizo ianao fantatro fa ny terena ianao tsy maintsy namoaka an'le izy ary mbola niverina androany ariva teo nanery anao amoaka vola fa rehefa manery anao zareo dia asaivo manao sonia ara-dalàna afantarana hoe iza le olona nanomeny baiko nampamoaka volanao fa raha tsy zany dia ianao no ianjadiny rihitra rehetra raha ohatra ka tena hitanao fa tena tsy ara-drariny ny zavatra ataony zareo manery anao amoaka vola mpanjakana tsy ara-dalàna dia mametra fialana satria ny andraikitra sahaninao am'izao a dia sarotra be raha ohatra anao tsy amoaka dia hosahirana satria mafia ireo mety anao ny ataony amoaka nefa ianao a fantatrao ny situation am'izao fa tsy maintsy iova dia rehefa miova ny situation dia anao ny tratra farany ka miangavy anao ampanajana ampirahalaina tanteraka ny lazako an'izany raha tereny olona ianao amoaka vola mpanjakana tsy amin'ny ara-drariny a dia mametra fialana ny fahendrena mametra fialana fa efa ely anao tamin'io toeran'io zay nisy fotoana ngamba tsy anenenao tsony ny vitanao isorana anao ny vitanao fa tsy ny quelques semaines ipetrahanao eo a ny ampiova an'ity situation ty efa généraliser ny grève efa mondialiser ny grève donc tsy mihemotra tsony io na anao an'ireny guerre psychologique reny rajoelina reny a tsy mihemotra tsony raha antsika malala fa androany izy zany a dia namory an'ireo 10,000 reo namory ny polisy namory ny miaramila namory ny gendarme dia ny promesiny de hoe omena am'izay a ny indemniténareo a tamin'ny resaka indemniténareo tamin'ny francophonie sy tamin'ny sadek zay vao omeny zany satria poritra izy fa rehefa nomeny le izy de mbola tsy mitovy ihany koa 180,000 ariary no nomenan'ny polisy dia 500,000 ariary mahery nomenan'ny gendarmerie asa mitovy ny natao tsy mety zany président tsy mety zany sy gendarme rery nanao ny asa fa gendarme sy polisy donc ianao manao an'le ity ampitovio ny zony ankoatra ny vola amin'ny gony efa zay nalainareo tao amin'ny trésor androany fantatray daholo reny mety ho gagy anao hoe misy manao trahison sy trahison zany fa fanajana ny déontologie ny ataon'le olona satria fantatry ny olona fa tsy ara-drariny tsy ara-dalàna ny zavatra ataonao koa miantso anareo rehetra zany a mampafantatra anareo rehetra fa mila atao aingana ny fanasorana ny rajoelina eo amin'ny toerany satria dilapideny tanteraka ao a ny trésor public sy ny banque centrale plus izy mijanona eo maharitra
dia plus io voaroba io a volam-panjakana io ampiasainy a am'izay a zavatra entina anao anaovana hery famoretana atsika zay zany any zavatra anankiray lazaiko anareo faharoa manaraka an'izay a ny one man show ny filazako azy natao ny teny am'boribory tany misy ny député fidy hitatsika tsara angamba ny sary nivoaka teo fa efa nyteneniko dès le début era somaromaka député fidy ary nipotra koa moa zany a i ministra Saondra no mamatsy vola ny fanakorontanana an'ireo a gros bras i Saondra zany a nanome vola 2 milliards nyzaraina teny amin'ny mpianatra ankatso vola aviaiza no navoaka ny député ny ministra Saondra ho zaraina amin'ny mpianatra ankatso 2 teny ankatso 2 nyzaranao an'izany fa efa nahazo consigne reo mpianatra reo hoe raisy ny vola fa tsy mahavita ny hoavinareo a ny vola 400 000 ariary omenanareo fa tsy njovo ny hoavinareo ny adivana io fa tsy ho anay tsony donc raisy ny volan'zareo dia mandiana manampy manatevina ny tolona rapitso manaraka an'izay a miantso ny mpiasam-panjakana ny syndicat satria ity raharaha ty a tsy raharahan'ny génération Z rery tsony ary tsy resaka ziro rery tsony fa tratrany complexe zany ny fahitako ny Rajoelina io complexe de supériorité tsy fantany zany any réalité tena misy fa dia manao tao fahatana izy ka zay ny antsoko atsika rehetra hoe ateveno ny tolona ataony zanakitsika ho antsika ray aman-dreny raha te hivoatra ny fiainatsika dia mila mampivoatra ny fiainany zanakitsika ampianarinareo a farafaratsy mba ireo no manana ny hoavy mamiratra fa ny antsika ray aman-dreny efa vita plus ampitsika reo zanatsika reo a dia plus afaka mamolavola ny paikady apetraka ampivoarana ny tanora izay olona mpitondra manaraka io ny mpitondra manaraka eo rehefa tsy amolavola an'izay a dia dégagena koa izy dégagena koa zay mpitondra tsy eritreritra hoe inona marina ny paikady ampivoarana ny hoavin'ny tanora dia dégagena koa izy ka zay zany a ny tiako horesahana anareo ray aman-dreny androany fa lalovony reto olona reto ny fiainatsika malagasy inona moa zany a ny zavatra mbola inona amin'ny zavatra tenen'ny Rajoelina firy zay ilainga nataon'izay firy zay afetsifetsena nataon'izay ny azy io nefa maladi efa aretina io aretina ny azy io tsy afaka amin'io tsony izy satria ny anazy zany a ny fantana de hoe ahoana ny ampifalifaliana amreto olona eto a devanko reto aloha zatra n'le asany taloha izy hoe rehefa tonga eo amin'ny devany platine eo zany de mafinaritra azy mahita an'le olona midesena mandiery de zay foana ny everiny a atao amin'ny politika fitondrana firenena ny amalifaly ny olona sur terrain eo fotsiny ny ataony fa tsy tena mijery izy hoe inona marina ny tena filaniny vahoaka malagasy efa 10 taona ty aorina avy anao Rajoelina zay vo heritreritra hoe ho jereko am'izay a ny tena filanareo malagasy c'est trop tard nanimba zavatra be da be tamin'ny firenena ao aitraitra ny nandaninao ny fitondranao fa ny tena zavatra ilain'ny vahoaka ny besoin fondamental mba mijereva kely fotsiny anao topazo maso ny antsoina hoe pyramide de Maslow besoin fondamental inona daholo zany besoin fondamental zany raha vo hitanao zay a ny hoe reto daholo ny besoin ny gasy sakafo akanjo jiro sy rano lalana
voava tokony efa nijerevanao folo taona lasa zany fa efa folo taona ty aorina ianao zay ianao zay vo hoe ho zakaiko daholo ny rehetra fa rehefa ave ho ahitsiko am'izay ny famindrako c'est trop tard ny fahendrena dia ny fialanao mialy ianao fa tsisy hevitra tsony de toute façon raha olona logika ianao amin'ny normal tsara zany ianao amin'ny ny fomba fisainanao manana quotient intellectuel kelikely fotsiny dia afaka mandinika tsara hoe ahoana moa ny afahako migouverner itsony firenena anankiray izay efa ny 60% ny vahoaka ao anatiny de efa mampiseho tsy fankasitrahana ny poretinareo fotsiny le olona teo aloha teo reny ny poretinareo fotsiny le olona de tsy afaka naneho hevitra fa iny fois iny 25 iny nahitana azy raha vo ny lase zany le olona dia hitanao fa tonga dia niparitaka amin'era Madagasikara ny zavatra mahazo any Madagasikara am'izao dia ohatrany efa cancer en phase finale ny cellule cancéreuse zany dia Iandry Rajoelina raha vo tsy kopena io didina io asorona iny cellule iny dia tsy misy chance tsy amparitaka an'iny manera Madagasikara raha tiatsika mbola hitohy izao situation à Madagasikara zao dia afaka tsy manohy ny tolony isika fa de mino marimariny ianareo fa 2 fois voire 3 fois noho nataony teo aloha ny connerie ho ataony Rajoelina raha vo io no avelatsika eo tena ho pire ary mety ho vitany ny anovan'ny lalam-panorenana de hoe ataotsika lalam-panorenana mandritra ny mahafaka milatsaka amina mandat illimité tsy voatery hoe 2 fois fotsiny koa izy milatsaka raha vo io zany tsy vitatsika ny manala azy am'ty herinandro ty dia mino marimariny ianareo fa ho pire noho ny zava-misy am'izao fotoana zao ny situation wisy ary tsy ampaninona azy satria fantany zany hoe ny gasa inge ataoko an'izao fotsiny de efa malemy fantany ny faiblesse tsika zany lalaloviny amina sentiment kely lalaloviny amina communication kely omemeny vola kely à gauche à droite ny hoe atony misy point chaud dia andraso aloha omena vola kely iny dia isika zany am'izay fotoana zay ohatrany hoe olona sanatriany zany hoe voan'ny cancer de avela eo les cellules cancéreuses fa omena antidouleur fotsiny fa dia miandry fahafatesana zany sanatriany zany ka zay zany ny antony any an-tanako ny fonctionnaire rehetra inona ny antony antom-pisianareo amin'ny fonctionnaire raha tsy anana avenir ny zanakareo mba normal ve ny zavatra misy am'izao fotoana zao au lieu de nanatsara ny hôpital zay nisy teo dia natao ny hôpital manara-penitra ny hôpital manara-penitra ndray tsisy rano tsisy jiro ary ny tena grave de ty raha marary ny reniny Rajoelina dia nalefany any Île Maurice fa tsy nitsaboiny amin'ny hôpital manara-penitra raha tsara ny hôpital manara-penitra maninona ny reniny tsy nitsaboiny tao amin'ny hôpital manara-penitra mbola fanalikanany malagasy zany hoe ny malagasy zany mendrika ho tsaboina amin'ny hôpital tsy zarizary fa ny reniny tsy maintsy ho tsaboina amin'ny hôpital manara-penitra ohatra ny ataony amin'ny zanany ihany ny zanany mianatra amina école mandoa écolage na je sais pas 150 000 euros dia ny zanaka malagasy tambatambazany amina kit scolaire zay zara raha mavita sinoa reny tsy mbola tsy ampy akory ara ny kit scolaire ankoatran'izany ny école tsisy zarizary
lozany manao hoe sekoly manara-penitra. Bon, za tsy tantara ny problème rehetra fa raha itantaraina zany mety aharitra adiny roa ity direct ty. Fa ny fanaintanana ataoko zany dia miantso atsika mianakavy, miantso atsika rehetra, ary miantso anareo folo alin-da fa na ianareo koa aza de tadidio tsara fa zao ianareo ny lainy de tambatambazana io fa raha vo vity tia de miomany ianareo fa voalohany any lehibe ny commandement rehetrarehetra io tsy maintsy isolo tsirairay reo de façon ny ministra anareo reo moa tsy maintsy efa voafafa daholo io raha ohatra ka raha sanatrika mbola tavela eo raha joelona zany. Andriamatoa tsay Kristian betsaka ny olona manao hoe maninona anareo tsy miteny mihitsy any tsay Kristian. Tsay Kristian dia anisany ny cautionné aniny acte famonona mpianatra iny satria izy ny lehibe ny OMC donc nanome baiko koa izy mitovy tamin'ny général Bomba nidina teny Ankianjo. Ka amin'ny tradition malagasy dia izay nandatsadra dia tsy mahazo mitondra ny firenena intsony. Fa hitatsika zany tamin'ny 2000 tamin'ny 91, hitatsika zany tamin'ny 2009. Ka amin'ny fomba ahoana nieritreretantsika hoe mbola afaka hitondra ny firenena malagasy raha Joel izay namono tanora sivy be zao, sivy ny olona matiny raha Joel nandritraniny 25 iny sivy ankoatran'le mpianatra anankiray tany Diego. Iny zany tena hoe tena tokony ampietsika ny amponareo mpianatra maneran'ny Madagasikara iny. Ny zanaka raha Joel ampianarina amin'ny sekoly pena 150 000 euros nefa ianareo mitaky mba hoe asina jiro sy rano ara-dalàna ny cité universitaire dia tifirina. Zany ve normal? Anareo mahita an'izany hoe olona normal raha Joel? Io aretin'ny raha Joel io dia aretina trouble de personnalité ny anaran'io zany. Misy trouble de personnalité izy. Ka miantso anareo rehetra, miantso ny hervelona rehetra izay mahatsapa fa tsy mety zao zavatra izao mba anamafy ny tolona rapitso. Miantso anareo ao amin'ny force de l'ordre dont ny miaramila, ny gendarme, ny polisy mba hanao ny asanareo ara-dalàna. Zay tsy manakana misy hoe aza manao ny asanareo fa ny asanareo ara-dalàna dia miaro ny vahoaka sy ny fananana. Le olona reo andeha hitolona eo dia tsy olona androba ohatra ny ekipante masy io, tsy mpandroba reo fa olona hitaky ny zony amin'ny antony tsy namelana azy ny teny hatram'izay. Tsy navelanareo ny teny hatram'izay ohatra ny resort presenareo ny resort de raha vao miala ny tanana de misaoty ny resort. Presenareo loatra izy nandra fotoana ela be. Ka zay ny antsoko ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara. Ataovy grève générale ndray mandeha mietsika daholo ny région rehetra rapitso fa tsy maintsy miala io raha Joel io zany raha vao manao an'izay isika. Raha vao isika tsy manao an'izay kosa dia miomana fa dia toy ny enfer ny quotidien sika, ny fiainatsika andavanandro zany tena vao mahitsy ho asiny raha Joel fotony ny filany malagasy. Jereo nareo izy nijery ny dégâts teny Anosibe androany. Inona ny zavatra nijereny? WC public. Vous trouvez ça normal?
za tsy mitena hoe tsy ilaina ny WC public ilaina ny WC public fa misy zavatra ireo filany olona reo simba aloha ny zava-dehibe alohan'ny WC public zany hoe tsy hainy akory zany mametraka ny hiérarchisation le dégâts nisy teo hoe inona daholo moa zany ny dégâts zay tena mety hiteraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka satria izy tsy mieritreritra izy hoe inona marina moa zany tsy fantany zany inona ny fahasahiranany vahoaka marina fa ilaina ny WC fa kosa jereo ny botikan'olona vaky reo ary reo botika vaky reo de ambarako anareo amafisiko anareo matoa reo hoe tsy voaenjika mihitsy ny ekipa ny TMH zay mitondra vola be ifidy i député fidy sy SG Dina Andriamaoly SGA ary isaondra zany namoaka vola 2 milliards era somaromaka ny coordonné nireo zay na tonga ny era somaromaka niaraka tam président androany era somaromaka ny coordonné nireo resaka dispatch na vola reo matoa reo zany tany nandianany voalohany androany ary ny remercier misy misaotra anareo satria na vita mission zany reo olona reo vitanareo le mission zay ny dikany ka miantso anareo polisy pirenena aza misalasala ianareo misambotra ny fidy satria ankoatra ny vola noentiny ny zarainy tam gros bras dia misy civil mitazona arma matanjaka miaraka amin'ny député fidy misy AK-47 ngamby izay sy fusil Uzi reny 10 lany bandy miaraka aminy any mifindrafindra ny toerana misy azy fa misy vola any aminy le vola ho zaraina isaky ny misy mission amboarina reny zany afeniny tsy ao antranony zay sura fa tsy ao antranony fa jerijereo amin'iny atsimon-drano iny fa miafinafinagny izy atsimon-drano agny inona ny tsy anamboranareo polisy azy tratra ny flagrant délit nge zany na député azy izy anga izy afaka mampitazona civil arme puissante ohatran'izany inona ny fahefana avy amin'iza nanome alalana azy hoe civil ny ampitazominao fitaovam-piadina mahery vaika izany de fa azonareo anamborana azy sy ny vola be tazominy any anakaramany any reto gros bras reto zany hoe izy zany ny chef de gang ane zany izy chef ny malfaiteur inona ny antony ametrahana anazy zany iriaria androany izy mbola lozany migeste miaraka amin'ny président eo de eo anareo mody rehefa ratsy de tokony zay ny problème ntsika Madagasikara ary zany tsy tokony misy tsony rehefa hoe na olona milaza izy fa akaiky ny mpitondra ka rehefa misy eloko ataony tsy manaraka ny lalàna de tokony samborona zay zany any zavatra tiako tenenina anareo président Sénat moa zany raha tsika malala Gérard Ravalomanana am'izao fotoana zao somary mipiripirina izy satria fantatsika tsara fa adiny 4 zany any président Sénat tamin'ny 20 ny volana septambra teo iny nandresy lahatra ny président ny HCC ilaza hoe ataovy misy vacances de poste aty fa ho raisiko ny fahefana tsy nety ny président ny HCC ary zany kosa aloha zany na de fantatra hoe nanao zavatra tsy de metimety eo amin'ny fividiana ny président ny HCC dia nanana ny intelligence ny susceptibilité ihany izy zany hoe nino moa ty ny intelligence émotionnelle moa filazana azy hoe tena ahoana zany ny environnement rehetrarehetra ohatrany ahoana nefa tia anao an'izany eto de ahoana ny mety ho fiantraikany manao analyse ihany izy zany tsy nety izy zany adiny 4 général Ravalomanana nandresy lahatra zany hoe général Ravalomanana zany de fa niketrika akan'io fahefany Rajoelina io fa tsy nety any président ny HCC ary zay na tonga azy zany nampirisika ny gendarme teo iny hoe tifiry satria am'izay ny créer dégâts
rehefa betsaka ny dega ny faty olona teo zany a dia romotra ny olona de me mafy le tolona dia horaisiny am'izay le fahefana dia manao ny loa marsial izy zany ny teoriany zany ny zavatra eritreretina fa saingy tsy vitany zany anjarany Rajoelina zany a mieritreritra hoe olona azo éducation avy ty Gérard Valmanana izay anao moko matimatiny langage le manao lela mamy aminao de Vernon nareo ko chef ny gendarmerie sy ny miaramila reo a za miteny aminao fa 80% reo a efa tsy d'accord aminao tsony Rajoelina tsy d'accord aminao tsony reo fa zany hoe rehefa imasonao eo izy a dia voray président mifrikla zany reo fa raha lasy ianao iza koa ny azo am'zany zay zany a ny mahatonga ana miteny anareo hoe Général Valmanana dia saika akan'io a fitondrana io ary izy any nanome baiko an'ireo gendarme reo hoe mitifira satria tiaka fahefana izy remarquenareo tsara fa ny gendarme ny tena misetrasetra fa ny miaramila sy ny polisy am'izao fotoana zao manomboka réfléchir avant d'agir fa ny gendarme zany de tena tena grave zay ngamba ny teniko a ka tsy atao lava loatra satria misy miteny hoe mety sahirana le olona amin'ny crédit dia manentana antsika farany zany tongava mafisy ny tolona rapitso fa zay ihany ny afahantsika mitondra fanovana so de mieritreritra anareo hoe za hitady toerana non c'est pas ça fa mieritreritra za hoe za mba mananjanaka manana fianakaviana a Madagasikara inona ny avenir an'ireo zaza reo raha izao système zao ny misy sady eo avelantsika ho lasa mpanompon'ny arena Rajoelina koa zany ny zanatsika tsika ho lasa ohatranatry an'izany ho ataony andevo de manao cotisation antsika tsirairay zany a amin'ny alalan'ny impôt a dia entina ampanankarena ny arena Rajoelina sanatria tsy zany mihitsy tsy zany ny système tokony misy a am'izao 2025 zao fa niatsemboanao niatsemboan'ny tavanao ny nananao haniny rehefa tsy mahay ny zanakao de tsy tokony ny fahaizany zany ny tokony afahany a mivelona araka ny tokony ho izy fa tsy ny zanaky ny malagasy ny tadiavinao anao cotisation amelomana ny zanakao ndray ka isika rehetra zay tsy teanao an'izay tsy te isian'izay zavatra zay dia tongava rapitso manatevina ny tolona ataony zanantsika reo fa ao anatiny fotoana fohy monja io a dia horava ny fanjakana sotra to dia manao mandram-peona ho antsika rehetra ndray sotra betsaka atsika rehetra nanaraka veloma